JMJ Mada 9, diocèse Mahajanga. Monseigneur, no iarabanay ianao tonga soa eto amin'ny site Notre-Dame ambany fiarovan'olo-masina Masimbavy Faustina. Tonga soa eto aminay ianao Monseigneur. Dia manoloana antsika zao moa ny ray aman-dreny Monseigneur Archevêque Maria Arsène Odora Zanak'olona, Archevêque Antananarivo. Izy no mitondra ny fampianarana na ny fampitsarana momba ny fotofotom-pinoana amintsika androany, izay faranana amin'ny sorona masina ihany koa miaraka aminy. Koa sady miaraba no misaotra sady fiangonana maneran-tany anao amin'izao. Merci Monseigneur. Moa samy nizaraina nandritsiny ity telo andro ity dia misy ny lohahevitra ny anty andro alarobia iarahantsika miatika eto ity. Mitovy ny lohahevitra zaraina eran'ny site rehetra dia faly misaotra ihany koa ny mompera tamin'ny fanolorana teo. Dia araka izay moa izay azo ambara ary hoe ahafahana mampita amintsika mianakavy an'izao fihaonana izao. Ny lohahevitra moa izy hoe ny fiantsoana any Masiny Maria dia nitondra azy amin'ny lalam-pinoana tanteraka. Lalam-pinoana moa ny lazana azy fa dia io no velabelantsika ny amin'ity fotoana andro anio ity. Tima efa isaky ny diocèse dia samy efa nanao fanaintanana momba n'ity lohahevitra JMJ ity, ary maro be ngambany efa heninareo momba an'ity famelabelarana ity, fa nefa angambany mahamora azy sy anampy atsika amin'ity famelabelarana ity ny famerenantsika vetivety izay voalaza ao amin'ny soratra masina izay nakana n'ity lohahevitra ity ny momba ny Masiny Maria. Dia ao amin'ny Evangely Masindaly io ka no anomboantsika azy toko faha-enina amby roapolo ka hatrany amin'ny toko voalohany andininy faha-enina amby roapolo ka hatrany amin'ny faha-telopolo. Dia zao ary mba iarahantsika miaino azy dia mba mitovy ny fomba fiaingantsika amin'ny famelabelarana izay iarahantsika manao androany. Dia nran'Andriamanitra hoy izy ny anjely Gabriely ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny Virginia anankiray izay fofombadin'ny lehilahy atao hoe Josefa, taranaky Davida io Josefa io, ary ny anaran'ilay Virginie dia Maria. Ary no niditra tao amin'ny Maria ary ilay anjely dia nanao taminy hoe arahaba ry lay fenao soavana, ny tompo ao aminao, no soavana no ny vehivavy ianao. Taitsy Maria nahare izany ka nieritreritra izay tokony hevitra izany fiarabana izany. Fa ho indray ny anjely taminy, aza matahotra ry Maria, fa sitrak'Andriamanitra ianao ary toe-jaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary Josefa ary Jesoa no ataonao anarany. Ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, ary dia omen'Andriamanitra ny fiketahany Davida ray izy ka anjaka mandrakizay mitaranaky Jakoba ary tsy hanapataperana ny fanjakany. Fa hoy Maria fa tamin'ny anjely izay niarahaba azy, ahoana no ahatongavany zany fa tsy mahalalala iaho. Fa hoy ny anjely namaly azy, ny fanahy masina no tonga ao aminao ary ny herin'ny avo indrindra no analoko anao, noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina ateraka ao. Ary indro Elisabeta raha vavinao dia efa nitoe-jaza koa ankehitriny, na dia efa antitra aza, ary efa mandray enina izy zao lay atao hoe momba
fa tsy izy tsy ho hain'Andriamanitra atao. Dia hoy Maria, ity aho ankizy vavin'ny tompo, aoka aniaka ho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niara teo aminy ny anjely. Lay fihaona ny Maria tamin'ny anjely zany a ny tena fotony. Nanomboka izy a dia mandra-pialany teo. Maria tamin'izay fotoan'izay mora ny lazana azy amin'ny soratra masina, mora ny andraisantsika azy satria tsy niditra tao anatin'ny adi-tsaina nahazo ny masiny Maria tika tamin'izay fotoan'izay. Very-hevitra izy fa nanomboka teo ary ny lalam-ponoana nisy tao amin'ny Maria, nanomboka teo izy ny sahiran-tsaina. Ahoana? Aizanao ale aho, aizany tianao andehanako ry Andriamanitra, amaliako ty antso miantefa aty amiko ty, sahiran-tsaina le aho. Na isika samy sahiran-tsaina amin'izay lalana mety izorantsika hitondran'Andriamanitra atsika amin'ny fiainana, fa fiainam-pinoana kosa ary ny atsika. Tsy fiainana tsotra izao eo io, fa ao anatin'io tika misy antsom-pinoana miantefa amintsika tsirairay avy. Antsom-pinoana marina be. Nova valiteny omentsika an'Andriamanitra amin'ilay antsom-pinoana ataony amintsika. Anjaratsika ny mamaly an'izay. Anjaratsika ny mahita hoe ity ny lalana tianao izorako ilay Andriamanitra, omeo ny fananao masiny zahay, amaly azy araka izay ilanao azy. Tsy araka izay itiavako azy, fa araka izay iantsoanao azy Andriamanitra ny miantso. Aokotsika hanapitipisana lehibe amin'izay antson'Andriamanitra izay. Ary tsy salasala ilaza hoe ty aho anaraka anao. Eo moa ny safidy tsy vitan'olona rery io, ao ny ray aman-dreninareo, ao ireo pretra, ao ireo religiosy na lehilahy na vehivavy izay afaka manampy anareo mba hanampy hoe zoky ireo. Zoky ray aman-drenireo afaka manao hoe tandremanaka. Misy lalana tsy izy. Ndraindray misy dia manao nanona dia totro anina fotsiny amin'izao didoana ampiasaina. Tsy mandeha io, fa aoka hanaraka lay antson'Andriamanitra miantefa, handray am-pinoana. Ary io finoana io tsy indray mandeha no azo, fa mila ho alalinina mandraka riva izay finoana izay. Tsy indray mandeha no azo io, manao tahaka ny Piera ny sasany. Dia ny valiana eny senany masina Maria. Aminay laika ihany koa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana dia misy ny antso ho anay laika hanambady na hitokantena, dia misy ny antso ho lasa mpandrara masina araka ny voalazany son excellence teo. Ka misy ny tody amin'izay antso zay monseigneur. Misy lehilahy sy vehivavy anankiray nasoan'Andriamanitra ho mpivady, dia misy zatovolahy nasoan'Andriamanitra ho pretra sy religiosy. Mandeha ny fotoana, ny zavatra misy eo amin'ny fiainana misaraka ilay mpivady. Mijanona tsy ho pretra ilay pretra, zany hoe miala zany tao anatin'ilay lalana. Dia azo faritana ve monseigneur hoe tsy antso ve zay? Manahoana ny fitantefan'ny io antson'Andriamanitra io a, lasa mpivady le olona nefa misala, lasa pretra ilay zatovolahy nefa miala ho pretra, na lasa religiosy a nefa miala amin'ny maha-religiosy azy. Dia mpifandraisiko amin'izay monseigneur, misy ny lalànan'ny fiangonana nefa ho an'ny mpivady. Rehefa vita mariage ianao a, dia tsy eken'ny fiangonana andray sakramenta intsony. Manahoana amin'izay monseigneur ny mikasika ny kristianina io zany rehefa miala amin'izay, kanefa hozy izy tika hoe ny aingana tany amin'ny voalohany dia antso. Saotra monseigneur. Lizma Joseph, district diocèse Thomasina. Eo amin'ny antso moa ny iodikodinan'ny fanontaniana hatramin'izay afa-tsy ny anankiray hoe ahoana ty zanak'Andriamanitra ve raha ohatra ka tsy vita bateny.
Bon d'accord moa fa tsika tsy hiditra ao am-pon'Andriamanitra ao fa azony miantso eny ary zava-manahirana ty hoe fiantsoan'Andriamanitra ity fa tena antson'Andriamanitra na nihiditra ao anatin'ny fanambadiana na ny voantso anokatena na ho pretra na ho reliziosy antso daholo ireo ary izay antso izay miantefa amin'ny tsirairay avy satria io ny lalana ten'Andriamanitra hanamasina antsika ny tenantsika sy hanompoantsika azy sy ny namana io lalam-piainana io ary n'Andriamanitra ny mahalala an'izay miantso anao amin'izay fotoana izay ka raha ohatra lalam-piainana tena izy mila fiomanana io tsy hoe rehefa mifampitapoany abazara any dia izay dia vita na ny amin'ny discothèque any na tsy izay raha misy ilana fandaminana data raha fantatsika moa misy mahalala tsara fa ilay antson'Andriamanitra io miantefa amintsika tsirairay avy samy manana ny fotoanany ary raha ohatra ianao antanenao vina moa dia ahoana moa tamin'izay fotoana izay dia nofinofy ndray aman-dreny aza na ny namana ianao any ka aza anao dia tsy tia za dia halanao za magnano mariazy amin'ny any tsy hoe halan'olo dia fa olo mahalala raha dia satria inona moa ty fanambadiana ity ny olona miditra ao anatin'ny fanambadiana dia miditra amin'ny fiombonam-piainana zany hoe ny fiainan'olona anankiroa atambatra ho iray misy toetra tsy afaka hipetraka tsy afaka hiara-mitoetra misy olona tena tsy mahay mipetraka miaraka aman'olona fa leon'olona lavidavitra azy ka reha ohatra iombom-piainana miankina amin'ny hoe fomba manao hoana ny iainana an'io olona afaka miditra amin'izay fiombonam-piainana izay ve ity olona anankiray ity satria nofinofy atana hoe aharitra ny aniny io zazy roa telo iny fa misaraka efatra dimy iny koa mbola misaraka eo ny mahaverihevitra atsika ka ity fiantson'Andriamanitra ity tsy vita indray mandeha fa misy dingana anarahana tsy moramora ny fanambadiana fanombohany fiombonam-piainana io tsy vita iny amin'ny voalohany iny fa tsy maintsy amasahana atevenina tsy kelikely io fiainana miaraka io amin'ny voalohany mamirapiratra le olona zay hitanao fa manomboka mipetraka ay very ity manana an'izao toetra zao ay ve ity voreta ay ty zita ay ty zao ay ty zao ay ty zao fa ao anatin'io fiarahamonina io anao no manitsy raha tianao io vadinao io ahitsio ny tsy mety ao aminy fa za ny fosana azy na ny tebigediketrena azy hoe mba amboary ty mba tsy mety kosa ne zao ataonao zao hoe ahitsio tsy moramora olombelona io tsy lamasinina io ka hitenenanao indray mandeha dia io fa na ny amin'ny fiainana religiosy zay na ny amin'ny fiainana ao amin'ny fanambadiana misy fanitsiana tsy moramora ny toetran'olona anankiray mba hifanojo amin'izay antso miatefa aminy izay ity olona ity ve afaka mba tenenina hanitsy ny totrany hanitsy ny fihetsiny indraindray any fanambadian'ny olona samy tia tena ka raha olona samy tia tena ny tafiditra anaty fanambadiana tsy haharitra io fa roa volana dia vita na anao pimpampo eran'ny tanàna io anareo raha vo fitiavan-tena ny betaka aoko zay azava zao ty zao ty zao ty ngany tianao reny no atao asa la mba fofo fieverana raha ohatra izay no ataontsika nididitra anatin'ny fanambadiana eo
Taratasy ny Papa Ray Masina Maurice Laetitia. Misy zavatra mahafinaritra hoe ao izy misy dingana tokony mba atao alohan'ity fanambadiana ity. Hanampy an'ireo mpifamofo hijery hoe tandremana an'ity. Misy dingana atao. Raha izao ahoana izy ity? Ahoana ny tokony atao amin'izao? Misy dingana fanomanana an'ity mariazy ity. Ny anareo moa ny mariazy malaky vita fa ny anay moanao mopera sy ny anna. Lavalava. Lavalava. Ao anatin'izay no ahitana ny toetrany olona hoe oka. Afaka manafitotrana hoe za dia mba miena mitensitsika aloha manao an'izao manao vety. Io avy ny fotoana miseho mitoetra tena tsy mahazo. Tsy afaka ianao anompola raha manana olona tia tena hatramin'ny farany. Tsy mahalala afa-tsy ny tenanao. Lalam-panimpony ty izay te anaraka aoka izy andahan-tena. Izay ve no ao? Ary raha ohatra anao ny fanambadiana ianareo, la ny lohan'ny vavy, izao ny tenin'i Kristy e. Izay teo lohany ianareo, aoka izy anompo. Move vonona ny anompo. Ny tokantranonao ianao. Anompo ao amin'ny fianana fanambadianao ianao. Sady ianao tompona meo aty, aina kanto tsy vita sipas, tsy vita an'izao. Ndeha, tsy adala. Ka eo ny zavatra angamba misy zavatra anankiray tahaka ny amin'ny fiainan'ny religiosy. Mila olona manampy atsika, miaradia amintsika, mamalavala ny toetratsika. Nao anaty ny fanambadiana aza, misy zavatra tsy maintsy leferina, misy zavatra tsy maintsy ekena fa ho izao ino izy. Tsy hoe sembana ny zaza dia andeha ara-matoa fa io ny ianao. Zany olona ty tena zany dikany e. Tsy mavitiavana amana, tsy tiavana zanaka, dia fa tsisy. Olona tsy natao hanambady angamin'izany. Fa izay ny lalany hoe fiombonam-piainana, mila olona miaradia. Eto moa mba misy fana inona misy ty fikambanany ao Antananarivo ao misy fatifatako ty any amin'ny diosesy hafa fa ny anay ao Antananarivo moa zay ny fantatro dia azafady indrindra fa zay fantatro no hitenenako azy. Misy ao fifakry zao. Io fifakry io manomana ny mpivady ho amin'ny mariazy. Dia avy eo misy ny FTK. Fikambanany tokantrano kristiana dia tokony hoe ireo kristiana rehefa roso amin'ny fanambadiana dia mamana an'ireo ho mpiaradia. Hafa ny hoe manomboka manomana an'iny mbola misavombona ihany. Ninona lazainao ianao nga miala manambady, ianao ve miala satria mahita vady. Izy manandreo rahanao amin'izy anao no ao, anao misambatra ao, anao no hijaly eo rahanao. Fa olo mamlaza aminao hoe misy an'izao any ka tandremo. Anao dia misy ny hoe tokantrano sahirana dia fa misy ihany hoe mba manampy azy hiverina andinika. Indraindray tsisy fanakalozana tsony ao anatin'ny tokantrano fa entiny hoe midilotra rika midilotra rika samy manitaritarika ny azy ary amin'ny dialehany ary. Ireo zavatra ireo ny hoe verina fa ireo fikambanan'ireo afaka mba manampy miaradia. Ianareo raha ao amin'ny tsy mbola nareo moa izay. Ireo efa manana ny tokantrano mba afaka mifanampy hoe izao ary ny arahana ty. Eo ny pretra fa misy zavatra anjaranareo ao anatin'ny tokantrano mifanampy sy mifanohana. Io no iraka mipetraka amin'izay hoe tokantrano kristianina izay. Iaradia amin'ireo olona ireo. Ny zavatra manahirana matsy amin'izao tokantrano itsika izao. Tsy ny ray aman-dreny intsony, tsy ny fianakaviana intsony tompony fanambadiana fa ianareo. Fanena amin'ny fampitapoany amin'ny université any nareo na any amin'ny lycée any dia zay ianao mariazy, zay ianao mariazy. Dia misy hirany sasany azy ararahana. ZMZ Madanef.